Falomerabantsika tsirairay avy indray amin'ity lakamisy maraina fa 7 volana desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo ho amintsika tsirairay izay manaraka izao fandaran'izao. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinainana io dia vavakisika. Andriamanitra tsara eny an-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao tompon'andro indray, nomenao ny herinao, nomenao ny fahazavanao amin'ity maraina ity. Mangataka aminao mba hamboly zavatra ao anatinay, ankahirezo ny malemy ary aoka ny tsy manam-pinoana, tsy hanana fisalasalana fa ianao no tokonay sy mpanjakanay. Tenena tompo ao fa voniko iainao anao izay. Naran'i Jesosy, amen. Teny mofinainantsika androany dia manao hoe loharanon'ny fahazavana. Nalaina amin'ny Jaona 2:25-30 manao hoe mbola kely ihany no hitoerany mazava aminareo, mandehana raha mbola manana ny mazava ianareo. Amen. Tsy ahisakanana ny fiparihan'ny filazantsara any Kristy eran'izao tontolo izao. Amin'ny andron'Andriamanitra dia tsisy na iza na iza hanana fialan-tsiny ny amin'ny tsy fetezany hiala amin'ny faniriny feno fitiavan-tena. Misy asa ho an'ny saina tsirairay sy ny tanana tsirairay avy ary mifanaraka amin'ny karazana fisainana sy ny fahafahamanao samihafa izay tokony atao. Izay rehetra mifandray amin'Andriamanitra dia hanaparika hazavana amin'ny hafa. Raha misy tsy manana fahazavana hozaraina dia satria tsy manana fifandraisana amin'ilay loharan'ny hazavana izy. Mahagaga ve raha tsy mamaky ny fiangonana sy maneho ny heriny amin'ny fomba miezinezina tokoa Andriamanitra satria maro be ireo izay tsy mahalala afa-tsy ny tenany sy ny tombotsoany eo. Izany no mampihena ny fahamasinany. Nefa raha miasa ho an'ny hafa izy ireo dia ho avitra ny fanahiny. Raha manaiky ho mpiara-miasa amin'ny Jesosy izy ireo dia hiposaka ny fahazavana ao amin'ny fiangonantsika izay hitombo sy hamaritra bebe kokoa hatrany ka hanakorobaka ny aizina sy ely amin'ny manodidina antsika ny tarany. Raha mba mifoha mantsy ny fiangonana ka manao ny akanjony tsara tarehy dia ny fahamarinan'i Kristy, fiovana manao ahoana no tranga vokatry ny asany. Hitsahatra avokoa ny fiahiahiana ny hafa sy ny fitsingoloana, ny falifaty, ny fialonana sy ny fifandirana ary ny fiadiana izay olohany. Hahatonga ny mpiasa hifampihevitra ny fandraisanam-po an'i Kristy sy ny asam-pitiavana feno famindram-po ka tsy hisy toerana intsony ho an'ireo zavatra-tsy ireo izay raha kolokoloina dia ozona ho an'ny fiangonana. Tanan'ny tompon'andraikitra ny amin'ireo fanahy iray azo vonjena ny fiangonana. Raha mahita ny tenany tahak'izay ahitan'Andriamanitra azy ny vahoakany dia tsy ahajery manatrika ny andraikiny sy ny heloka vitany. Raha mitonina ho zanak'Andriamanitra ianao dia mpitandrina ny rahalahinao izany ianao, mpitandrina an'ireo fianakaviana ampinoana ireo. Fahamarinana masina no nankin'Andriamanitra taminao sy tamiko aloha ran'ny bohibohika ho an'ny fiainana mandrakizay Kristy izay mitoetra ao amin'ny membra tsirairay ny fiangonana. Meloka eo anatrehan'Andriamanitra ianao raha tsy manao ny ezaka rehetra izay azonao atao hizarana an'io rano velona io amin'ny hafa. Ary izany indrindra no hanetanana antsika mandrakariva ka na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana na maraina na hariva rehefa misy ny fahafahana mizara ny fahasoavan'ny tompo eny amin'ireny olona sy toerana izay tsy mbola mahalala azy ireny dia adidintsika tokoa ny manao an'izany satria Andriamanitra dia nanome antsika ny fahazavana. Izy mitoetra ao anatintsika, izy ny loharan'ny fahazavana ary raha mazava miaraka amintsika dia tokony hampazava ny fiainan'ny hafa ihany koa. Koa dia alao hery ary aoka tsy hokobonina ao aminao ho anao rery ihany ny fahazavana fa aoka ho zarainao amin'ny hafa ihany koa. Hiara hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola misaotra anao izay noho ny amin'izany teninao izany. Ianao ilay loharan'ny fahazavana no iankinan'ny fonay
sy ny eritreritreritra ny fanirenay. Metezainao Tompo andrisika nay mandrakariva ka atonga anay izara ny fahazavanao amin'ny hafa. Aoka ihany koa izahay ampiroborobo sy ampivelatra n'izany fahazavanao izany atao anatinay ka tsy hanana anjara ao anatinay ny aizina fa aoka ianao rery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.